tsara toko faraka ambyroapolo. Ary ny lehilahy amin'ny Israely efa nianina tamin'ny Mizpa nanao hoe aoka tsy hisy amintsika hanome ny zanany vavy ho vadiny Benjamita. Dia nakany Betela ny olona ka nitoetra teo anatrehan'Andriamanitra mandra-pariva ny andro. Dia nanandratra ny feony ka nitomany mafy dia mafy nanao hoe Jehovah Andriamanitry ny Israely eo. Nahoana ny tonga tamin'ny Israely izao ankehitriny ka fongotra ny firenena iray amin'ny Israely, ary noho ny ampitsoniny dia nifomaraina koa ny olona ka nanorina alitara teo ary nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana. Ary hoy ny zanak'Israely, iza amin'ny firenena Israely rehetra no tsy niakatra teo amin'ny fiangonana hanatona an Jehovah, fa efa nisy fianianana lehibe. Ny amin'izay tsy niakatra ho any amin'ny Jehovah da ny Mizpa hoe atao maty tokoa izy. Ary ny zanak'Israely nanenina ny amin'ny Benjamina rahalahiny ka nanao hoe misy firenena iray vao fongotra eo amin'ny Israely ankehitriny. Ahoana no ataontsika amin'ireo sisa azony vady? Fa isika efa nianina tamin'i Jehovah tsy hanome vady azy amin'ny zanakavavintsika. Dia hoy izy, iza amin'ny firenena Israely no tsy mba niakatra ho any amin'ny Jehovah tany Mizpa. Ary indro tsy nisy olona avy tany Jabesy Gileada na dia iray akory aza nakany an-toby ho ao amin'ny fiangonana. Fa rehefa voalamina ny olona dia indro tsy nisy tao na dia iray akory aza avy tany tompon-tany tany Jabesy Gileada. Dia naniraka lehilahy mahery 2,000 fiangonana ka nandidy azy hoe mandehana ka mameleza ny mponina any Jabesy Gileada amin'ny lela-tsabatra mba mizaza amin'ny vehivavy. Ary izao no ataonareo, ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra izay efa nahalalalahy dia aringanareo. Ary nahita zazavavy Virjinia 100 tsy mbola nahalalalahy teo am-ponina tany Jabesy Gileada izy, ka nitondra ireo ho any an-toby tany Silo any amin'ny tany Kanana. Ary ny fiangonana rehetra dia naniraka ny teny tamin'ny taranaka Benjamina izay tao amin'ny aram-bato tao Rimona ka niantso azy hiavana aminy. Dia niverina tamin'izany andro izany ny Benjamita ka nomeny azy ireo vehivavy efa novelominy tamin'ny vehivavy tao Jabesy Gileada ireo. Kanjo mbola tsy nahenina azy ihany ireo. Ary ny olona nanenina noho ny amin'ny Benjamina satria nisy nobangain'i Jehovah ny fireneny Israely. Dia hoy ny loholo ny fiangonana, ahoana ny ataontsika ho an'ireo sisa mba hahazoany vady fa efa naringana ny vehivavy tamin'ny Benjamita. Ary hoy izy, tsy maintsy mahazo lova ny Benjamita izay hafa mandositra mba tsy hisy firenena iray fongotra amin'ny Israely. Nefa isika tsy mahazo manome aza ny zanakavavintsika ho vadiny, satria efa nianina ny zanak'Israely ka nanao hoe ho voaozina ne izay manome vady ho amin'ny Benjamita. Dia hoy izy, indro misy andro firavoravona isan-taona ho an'i Jehovah ny Silo, izay avaratry Betela atsinana ny lalambe miakatra avy amin'ny Betela ka ny Sekema ary atsimo Lebona. Ary nandidiny taranaka Benjamita izy ka nanao hoe mandehana ka manotre any amin'ny tany Moloboka. Ka jereo, ka raha indreo mivoaka andiny zazavavy avy any Silo, dia mivoa avy ao amin'ny tany Moloboka ianareo, ary samy misambotra amin'ny zazavavy avy any Silo ho vadiny avy, ka mandehana any amin'ny tany Benjamina indray. Ary raha makany amin'ny Nahitaraina ny rainy na ny anadahany, dia ho lazaina aminy hoe omeo anay ihany izy, fa izay tsy mba nahazo vady tany amin'ny ilay ady teo, fa tsy ianareo no nanome azy, fa raha izany dia meloka ihany ianareo. Dia nanao izany ny taranaka Benjamina ka samy nakavady araka ny isany tamin'ny mpandihy izay nosamboriny. Dia nandeha izy ka niverina ho any amin'ny lovany ary namboatra ireo tanàna ireo ka noho ny natao. Dia samy nandeha niala teo ny zanak'Israely tamin'izany andro izany, samy ho any amin'ny fireneny sy ny fokony avy. Dia niala teo ho any amin'ny lovany avy ny olona rehetra. Tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely tamin'izany andro izany, fa samy nanao izay nataony ho marina avy izy rehetra.